tantarako mala. Namandry tena tantara indray miseho nosoratany Christophe Rabearmanana ho velomin'ny tiana Rakotondrazafy Asiniony Christophe Zoma amin'ny Rina ary Slof José. Mandrindra la teknika Mamiary Vondy. Aza ihany koa ary ty dada mbola tsy tonga foana, efa amin'ny enina sasany zao. Aza hitako ka tsy tafotindray ny androany. Ndry mijery an'ireto sary ny dada sy ny an'ireto aho dia mila irotsaka ny ranomasoko. Sary tamin'ny mariaziny zareo. Tadidiko tsara fa mbola kely aho maty neny. Narary mafy izy dia maty. Nanomboka teo dia izay sy dada riry sisany namakivaky ny fiainana. Dia lehibe ihany azo lazaina hoe efa mba tafita ihany satria efa mba taona fahatelo eny Ankatso. Fa ny tena tsy mampilamina ny saiko dia ity asany dady ity. Komisera-panenjika tsy ho lahy. Tsy ho lahy firy moa nefa nandalo teo ambany maso. Matetika maray fandrahonana amin'ny antso-tarby izy. Na dia sambatra sy milamina aza ny ato an-trano dia tsy milamina ny saina. Mihina koa ary mbola nao fanodadany ty asa polisy ity. Aisary vola. Izay ny dada fa aleo aingana sokafana ny trano. Frangady efa matahotra be mihitsy ny zanako vaviny dia efa tao tsara hidy ery ny varavarany. Tsy maintsy mailomailo ry dada fa efa miratsa inge izao fiainana izao e. Sady sika raha teo koa be favalo satria ianao polisy. Ka efa misy sakafo masaka ve aloha fa efa tena nona mihitsy ange zany ry vola e. Ka i dada mihitsy ingeo nandrasany e. Rehefa vonin'ireo ambony latabatra ireo daholo. Ay, ena re. Fa ahoana ary dada? Fa manino dada ny taraiky be androany? Za zao teto efa nitebiteby mihitsy hoe nakaizandray ary dada. Mihasarotra sy mihamafy hatrany ny asanay polisy e. Satria mihabetsaka ny jola mpandroba, ny mpanao ankery, ny mpamono olona, ny mpisandoka, etsetra e. Marina izany. Tsy moramora angery vola ny mamongotra n'ireny rehetrarehetra ireny e. Fa maninona moa dada raha tsy maneho ny komisera intsony? Fa inona no mahatonga anao hiteny izany ry vola? Ka efa leo an'ity mitebiteby lafy ity ary dada. Na reny fandrahonana taon'ny jolay anao reny fotsiny aza ve dia tsy mampiorooro e. Marina aloha fa io no asanao hatramin'izay saingy tady hatra manaina ka. Tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany ry vola. Matoa maty ny olona dia tapitra ny fehim-potoana ny ainany teto an-tany. Ka na dokotera izy na mpampianatra na inona tsy maintsy maty izy rehefa tapitra ny androny. Eny e, mbola tsarovan'ny dada ihany izao teniko izao ndray androany. Re, fa inona no mahatonga anao hiteny izany? Tsy fantatro. Fa zao no anafarako anao ry vola. Eny ry dada. Na iza mifanerasera aminao dia aza pahafantarina mihitsy hoe komisera ny rainao. Eny fa na ny olona akaiky anao indrindra azy. Fa ahoana ry dada? Tsy izany fa saripady ny asanay ry vola. Betsaka ny fahavalo araka ny voalazanao teo. Ka aiza moa no ahalalana na mety manana havana na namana mety enjehin'ny polisy ilay olona iresahanao. Dia enao no ananany lolo-po. Zao avy miteny anao an'izany satria efa lehibe ianao izao. Manomboka mifanerasera amin'ny olona maro samihafa. Ka raha sendra misy manontany ahy dia ataoko ahoana? Dia mody ataovy hoe dokotera na mpampianatra. Fa avelo amin'izay aloha izany noany fa hono aho. Toa tsy tazako nandalo tsono aho ilay sakaizanjanako ry. I mamy ve? Efa nisaraka izay ry dada. Tsy. Fa
nanenina loatra re zany nefa tony tsy ho fatery inge ny fitazanana anareo tamin'ireny ka nampirafesin'ny tany tovavy hafa ary dada sady amin'izay namako ihany le izy ay ve nefa ny fandokafanao azy tamiko tamin'ireny taloha reny ka iza moa nanapory dada tandremy any anaka fa izay tena hitokisana no mamitaka indraindray aleo aloha anaka aloha tory vareraka azy zany ka mbola hiforampitso maraina eny ary tena menatra ny dada mety very mifampilalao fitiavana angamba zao rehefa misy olona miaraka amiko aloha amin'ny manaraka tsy ampahafantariko azy tsony raha tsy hoe nga hoe akavady ahy mihitsy le izy vina ihany vao tapotra ny olony ratsy eto ambonin'ny ty tany ity indrindra eto Madagasikara to arakaraky ny anenjehina azy ny vao maika mampirongatra sy mampahasika azy ireo vao heritaona izay no natratrarana ny dezy be zay mpanendaka sy mpanafika tranon'olona dia efa misy an'izany zily tsy mivavaka zany indray jiolahy mirongo fiadiana ary fomba ary tena mampiorooro ny olona tokoa ty jolahy ty ary sarotsarotra ihany ny samborana azy mandreraky ty azy ty ka fa inona nefa ny mahatonga an'izao asa ratsy zao anjaka eto Madagasikara noho ny fanotrano firenena ve sa efa ho avy tokoa Jesosy Kristy ka ireny ny fambara-melohan'ny fiheviany ety tsy fantatra ny azoko amin'ny tenana azy fotsiny dia hoe efa miaratsy ny fiainana miaromotra ny olona tsy maintsy ireo fisamborana nyty zily tsy mivavaka ty indray zany nanenara nisy alorany aza mampivara ontsana zily tsy mivavaka aloha metrahana taratasy vola fa tsy afaka miandry azy a so mitebiteby eo indray ny zanako iny ary taratasy iny ary ty ambola tabatra ity soratry dady ty ary efa nandalo teto zany izy inona ary ny soratany tato andraso hoe ho an'ny vola be asa androany ary mety tsy ho afaka hody indro misy vola hividiananao sakafo aza mitebiteby foana hoe ny rainao andeha hisambotra mpangalatra indray sery dada sy ny namany raha sanatriny ka matiny tsy olahana ndraiko e za ty komba mandefa fisainana lavitra ka no mivavaka ho azy aza zao ny tokony ataoko ary inona tokoa moa zany nataoko androany tolakandro e dia mba hiala voly kely angamba ka ay tokoa moa misy fampiratiana osy tokoa ao analakely androany dia mba njera izay aloha hatramin'izay saranay sy mam'izay dia mandeha herery foana tsapako izao fa tsara mihitsy ny rono ndray ohatray mba habetsaka ihany ny saritako teto fa tira ity tena nampitana amin'ny foko sarina rangabe mitendry fa le amin'ny takariva mena masoandro tena hainlainanao azy mihitsy nanio le farafoty lanitra sy le sombo masoandro mativa eletika kantoka ary mba iza moa nanao azy zany andraso hoe RT manao olana mademoiselle ina mahitikitika ny sainao fa vonany amaranao ianao angany nanao an'ity sary ty eny mademoiselle zany nanao an'io inona ny nahatonga anao anao sary toy izao kay rangabe mikanjo rovidrovitra dia mipetraka eo ambody trano ary mitendry fare amin'ny takariva mena masoandro tsotra fotsiny ka anisan'ny mampitana ny foko ny jeran'iny masoandro modiny mademoiselle dia tiako raketina ho sary
Rangaby io zao indray zao dia nieritreretiko hoe za le mpakafy azy ary validation io marika zavakanto ataoko. Ny tena tiako lazaina zany dia ny hoe ankafiziny mpanakanto ny tononandro toy izao ary tiany ampitaina amin'ny olona taonareo zany vetsivetsy zany. Ay ve mahaliana ary manao hosodoko mihitsy zany ny tena asanao. Tsy mahatongozelona mbola tsy dia mahavelona ny zavakanto eto amintsika ka tsy dia azo heterana loatra. Mitondra taxi ny tena asa fivelomako. Za nefa tsy misakana ny fanaovako hosodoko. Zany ve tsy midika fa ataonao akilabo ny talentany men'Andriamanitra anao? Tsy dia tsy mahatongozelona. Tsoroko aminao fa ny olona mikaramamanalina anao raha zao zao. Ny olona milaza fa sahirana ihany. Eny misaotra betsaka anao tamin'ny fanazavana. Tena nahafa-po mihitsy. Tsisy sorana veloma vetivety. No veloma. Mba mahafinaritra ilay tovovavy niresaka tamin'ny kinkio iny. Toa tsy mety voakosoka atao tsaiko mihitsy ny bika aman'endriny. Mba iza ry ny anarany. Aizako ny foninany. Sambatra raha izy ny ao anilako mandritra ny fiainako. Saika ny fomba hoana moa natanteran'izany dia nofinofo sy vetsivetsy ary ny fandriana tsy tanteraka foana ve no omen'ny androm-piainako. Toa mandreraka izy zany ka. Ivero nanankinako ny foko saingy milozany ary efa nahita olona be vola sy mpanan-karena izy. Inona tokoa moa izay zay mpitondra taxi sady tsy hoe mba ny tena akory ilay taxi hoentina fa mbola mikaramaman'olona. Mba fanodriko ny anan-karena isanam-bola saingy mbola mipisongo vao homana ihany aloha hatramin'izao e. Tena enjany ny fifandonana alinga nahakareny tsofina ny fipopoky ny basy. Polisy roa ny maty ary jiolahy roa ny voasambobelona. Saingy mbola tsy tratra lehibe ny jiolahy. Tsy maninona zany e, efa ampy amantarany tsara reny fa tsy mifezaka amin'ny polisy. Tena vizana mafy azy zany ka. Tsy maintsy mba miala sasatra kely aloha. Dia zao tokoa ve no nahatongavako tetỳ an-tany natao hanentsika ny jiolahy mpanakorotana sy mpandroba. Hitondrinina ho any fa ny fifoforako hanentsika ny olon-dratsy. Eny tsy hitondra inona ho aho fa hampandro fahalemana ny fireneko. Vola angambo zao any efa mitebiteby mafy ery. Ndeha ho dia aloka. Volany amin'ilay tovolahy mpanao hosodoko iny foana ny saiko sy ny eritreritra. Mahafinaritra izy, toa satrika foana iresaka aminy. Malefadefaka fiteny, le fijeriny, babony avy hatrany ny foko. Sady mahafinaritra angambo izao mifankatia amin'ireny mpanam-paleta ireny. Nefa tsy manantena miaraka aminy na dia tiako azy izy e. Mba fotaitaitra fotsiny angambany a. Mba iza tokoa ary zao misy manteramamy. Asa reny. Ary aizy vola nefa tao mivory daholo ange ny trano e. Andraso eo jerena atao nefa. Ay dada. Fa inona ny mahalasam-borona no atao nevitra mangina ato ry vola? Raha mpangalatra na mpamon'olona zao dia efa maty-kipatonao na efa ritra daholo ny entany. Ay ve dada, tsy zany ry dada fa misy zavatra eritreretiko a. Farabaina aloha dada tsy maty fo amanainy e. Efa hitako tamin'ny gazety ankeo mantsy ho fifandonanareo tamin'ny jiolahy alina. Ay, To nisy polisy roa maty hono. Mampalahelo ny vady aman-janaka izy roa laka. Atao ahoana e? Zay no efa anarany. Ny mampionona ny fianakaviany sisa azo atao. Raha sanatriko moa dada maty teo dia ahoana? Zay no anjarako ry vola. Andray. Tsoka moa ry vola fa
efa nylalovan'ny bala mihitsy ingeto ambon'ny lohako e so ihany fa toerana iva no sitrehako fa raha tsy zany a mbola tsy andro ny dada tokoa no fata raha izany fa zao ry vola veloha aloha atory fa tena reraka be mihitsy aho zany mila miala sasatra fotoana lavalava mihitsy aka ary ohatrina kay makaina anosy e ohatray tsy le tovolapanao hositoky iny vety tena le tovavy ny resaka tampoko ny ray andro reto mandroso ianao mademoiselle tsy taditinao ve tadidiko ianao ka zany ange somary nampiohatra kely ateo e ndao fa terika eny anosy ianao e kino ny vaovaotra zay ilatsiny aman'izay tsy naposiko hoe refankahitaminao iny nahoana mihitsy hifankahita raha sambola eto ambonin'ny tany aza manao an'izany ianao fa misy olona ray te eona amin'ny olona ray nefa tsy mety tafahoana mihitsy misy dikana nge matoa tsy mety tafahoana amin'ilay olona tiany eonana izy dia midika inona kosa ro ny zao ny fionatsika zao tsy fantatra fa izy aloha manarana sikingely za aloha oranary valitoky e fantsona hoe toky toky miandray vola ka vonary vola manasanao amin'ny sapato zao zany rehefa te hiara-hiala etaeta aminao any amin'ireny toerana mahafinaritra ireny raha tianao fa inona no anton'izany raha manaiky ianao a dia fantatrao ny antony ka hoana tsy maninona ary raha izay mba fangatahanao e ka zao e hitanao moa le restaurant eo anosy eo inona moa le anaran'izy teo eo amin'ny tsy tadidiko teo le anarana fa eo a miandray anao e amin'ny efatra riva sa tsy maninona fa esaka ho tonga ao ahy e kisendrasendra ary ve ny eonako tamin'ity tovolahy ty za efa tsy maintsy miona izahay taorina n'le fionanay voalohany ary mbola eona indray ary tao variana be ho avoly fina ny eritreretinao tsy misy inona ka fa avelao aloha hialeto e fa nga tsy any anosy indray ianao no mandala eto ny taxipy makany aminay ka iza moa nareo no mipetraka e any anala mahitsy ay zay zany fa amin'ny sabotsy eny ary mandrosoa e aiko miserabary aika siaza mba be vazivazy eo ry anta manahoana aloha malalako e salama tsara zao fataiza foana aloha ianao e zao indray vao mahatsiaro a sa efa misy hafa any tsy misy am'izany ry anta fe enao ty koa izy aby mahitako fa manahoana aloha fa nenjehana ny jiolahy sy ny olon-dratsy e sarotra be ry anta sady manomboka efa ary fomba zao re olon-dratsy eto amintsika ka manahirakirana ihany ny fifandonana am'zala eve izakoary zany mandroso ahoana zay za ihany madama ahoana ny vola zondrano ay eto ty ary angana fa mbola misy olona miresaka amiko eto fa hoana madama saika mba hisambotra vola aminao fa marary ny reniko tsy maninona fa amin'ny herinandro iny aloko tsikakely ianao e fa ngah ianao tsy mikarama anao ty amiko indray ny mitady vola e ka za nge madama tsy hoe mikarama isam-bolana fa tsy maintsy manenjika ny vola terina ty aminao aloha dia zay ambon'izay no e mihitanao ihany ny amaroany taxi eto Antananarivo volanao aza nge madama mila tsy ho azo indraindray androany zao dia roarivo sy ray alina ny vola azoko ry alina dia nilasanao iny dia ty roarivo ty no mba tiany ty amiko renika nefa marary tsy maintsy fidiananao fanafody zay tsy maintsy misakafo zao fotsiny ry toky tsy te halalan'izay olanao menjady aminao any afiny ianao efa ho lava rehefa tsy velona amin'ny fitondrana taxi ianao a dia tava asafa eny ary madama fiangaviana ihany ny aka ataoko ahoana moa raha tsy mety anao veloma ianao madama veloma mandreraka izany raha olona eny efa lava foana
firy tokoa moa zao ny fiaranao e? 20 zao fitambarany dia 10 manao taxi be fa ny 4 manao taxi. Indray fitondrako miasa iny, indray mbola eo anaty garage io fa mbola itadiavana chauffeur. Sambatra kosa ianao ry anta manana fiara maro miampy ty tanàna be mahafinaritra tiako. Fa avy aloha aloha zany ho andry bary a. Fa afaka mandeha miala voly kely ve aloha sika raha riva e? Inona moa no misakana an'izany e? Andeha isika raha izay no mahafinaritra anao. Ay, sotra betsaka. Fa apetrako vetivety eo aloha ianao e. Andeha andro kely vety. Sa matahotra. Izy ary no ihinana eo fa ianao koa mba be vazivazy. Io radionao fotsiny elefa mba hanala zany fanginana zany e. Andrasa re. Zay, lasako. Eny re. Ianta. Vehivavy tsara sady manan-kare. Mahay manamby tamby. Sambatra mihitsy amin'ny toetra onirany. Fitiavana. Misotra makaiza nefa zao fitiavana izy. Mananjanakiray ianta. Ary efa maty ny vadiny. Za koa mananjanakiray. Ary efa maty ny vadiny. Inona tokoa moa no misakana anay tsy vady. Aleo aloha arahana amin'izao fotsiny. Dia ho aiza indray ary zahay rary. Mba ahoana reo vola raha mba fantany zao hoe somary manao masetsika izay mantsy ny zanako izy. Volana sady izay ny fankatiavana izy vola. Tovovavy mahafinaritra izy. Sarika sady tsara tarehy. Tsaroko sambatra miaraka aminy. Dokotera olon-drainy ary efa maty ny reniny. Saingy tao anatin'izay ireo volana niarahana izy dia mbola tsy nampampahitra aminy ary tsy ampahafantariny an'izany rainy izany mihitsy ny raha tsy efa hivatsy izay. Mba inona ary no ataon'izany. Dia za dia nandinga taminy koa ny lozako. Nilazaiko fa mihitsy ny taxi entiko. Raha mba fantatrao mahatsy vola ny fahoriako. Saingy tsy ataoko fantatrao zany e. Mba hipetraka ho avy ianao sa mbola andao andray. Somena aloha fa efa sitrany eny. Ary manina koa ary amin'ny tsy mety mety atory. Nefa ngefa mindraiky ambifolo zao. Raha mpitsomaray nefa dia tsy maintsy mandeha indray. Ary mba iza tokoa ary ilay ranganydresaka tamin'ny madamy anta tao an-trano eny. Indray zany miaraka aminy. Efa roa taona moa zany nahafatesan'ilay vadiny madamy anta dia madamy anta irery sisa zao milomano ao anatin'ny harembe. Ary mba tamin'ny fomba olona ary nasondry zareo an'ireo rena be ireo. Ny tena rangamba nasa sy mifofotra ihany saingy mbola fadirovana. Izy kosa ngamba ny afy sy ny azaka matatora amin'izao fahasambarana izao. Dia voatery tsy maintsy hiafy misy mitsitsy mihitsy hoe vo manankarena amin'ity fiainana ity. Zaho koa mba mitapy. Ataoko ara ianao rehefa ny tsisy tia vola-kely tsy mpona isan'andro ity. Ary manina rangara maka manjarako madamy anta. Alena ny fomba kolako. Soranga, alena kira ilay zanako madamy anta e. Tena mivitra mihitsy zatra. Fanataterana zao grave be. Ilay tadiavana tetika tena maty baika. Fikasan-dratsika ity. Efa hitako soranga fa zavatra tsy dia mbola ho atoky. Tsy olana zany e. Tsy misy manan-karena amin'ny fahamarinana zany tsy inonako. Olona ray ao anatin'ny zato ny sidrany zany. Zao e. Amaraina ihany no atero chauffeur ny zaza. Fa amin'ny riva dia madama ihany no makazy. Tsy maintsy atao zany aloha izay tsy andehanana iny fiara fitondra madama iny. Dia amin'izay mino hafa tsy maintsy andeha taxi satria ariva be daholo ny fiara vao tonga ao tanàna. Tsy maintsy ho tary izy ho tonga any ampianaran-janany raha mandeha taxi ary
tsy maintsy amin'ny ora be ambotany azo nanaovana an'izany dia izany tonga alohan'ny ampianarana nyrasako tsy firavana vao mahita injazy iny tsy maintsy tonga dia anatona dia vita zany misy taxi elandro any tsy maintsy daholo ny very somany amin'ny lany any io leo rangalo mody sakanana ny fiara foi daholo ny volany aminareo any rehefa tsy hitondranay kitakitana fa maka arina mampianahana ny lafa tsy maranitra nge ty atanako ty akakaikanao ohatrany fantatro ty zany hidera teny hidera zanakira sena any ambanivohitra ty anganaletsy fa maika sa inona mihitsy ny tena dadiavy la dia sany la ve le tsy ridera ny manendaka to mafantatra ako nareo zany toko le tsy tia manoloana ny laty toko piraitan-drazana amin'ny laheny mahitsy ohatray marina marina zany tena avy alao aletsy andeha tsy aza mandeha aloha aza mandeha aloha fa misy zavatra mahasoa resahako an'lahy zava-dehibe mihitsy le izy ka hoana tena ohatra menatra anareo letsy tsy hita fa entiny fahazaran-dratsy letsy tena zo loharangady andraso aloha fa vita sady angany sa azony latany amponjy aridera mbola misy 10 taona saingy nandositra dia zao sisy misitritsitrika eny rehetrarehetra eny samy seho masoandro ny bandy fa ina tokoa aloha no nampikatra ny lahy nienika eny fotsiny matsy hoe nigatra ho ny lahy niasa tamin'ny olona zay letsy dia za besainy ohatrany reniny reny nikaramako anefa tsy meny amin'izany tsy nanaiko tsony aka dia raikitra fifamaliny nenteny ny atezerako aly ty meko ny totondro le rangahy tonga dia nianjera izy nianjera iny nitatazany riran-databatra ny fiherifany dia zay dia maty dia zany ho nigatra avy alao zany ho any fa azo le zavatra ahoana alazao aingana letsy fa nareo koatra ny be filatro ny andrakany any dray tena zavatra grave be ndray letsy zany tantarena zany tena lazako an'lahy fa ny bandy any amerika any ny mpanao azany zavatra lazainy lazany kozy fa firy-taona aloha le zazy tsy haiko fa efa lehibebe any aloha le izy ka hoana sa velasa hony elako tena ohatrany inona letsy no mampifezaka amin'izany tarefa zay ny ty lahy fa nitoerana sina n'ilay zaza letsy zao manahirana ny mpikarakara azy mandritra n'io rovolan'io olo zany dia asa ela zany tsy solana ny amin'izany letsy lazako alahy fa misy trano fisitriako zay eny mahitsy eny any ny zaza nafentsika tsara zany ka zao ahoana meko vola lahy sakafon'io zaza eo anatin'ny rovolan'izay ary mandritra n'izay rovolan'izay tsy mifampikasokasoka ny lahy mihitsy fa manao ny asako tahaka ny isan'andro any fantatro mako fa vo tsy tyo zaza io dia andeha ny aramason'ny polisika raha vo misy fetsika fafa fotsiny dia tratra ka zao ary tonga dia ndao eny amin'ny tanàntsika sy larapitso hijery an'le toerana misy raha afaka pitso any zany dia tairiny ty fiky ty ary ty fiarandrininy ty any mitondranana azy mipitsika tena azo vola be letsy raha tateraka io vola be mihitsika tanany marina izy oataon'zo e tsy hitazanako ropary very aizany tany alehako fa firomono mirava le zanako e amin'ny efatra riva dia iza no makazy sy manatitra azy maraina za ihany maraina izy atera chauffeur fa amin'ny riva za ihany makazy androany nefa simba le fiara fakako azy dia voaterina andeha taxi satria fiara sasany mbola
mbola hariva be vao tonga eto tanàna betsaka nefa ny ambotaiazy teny an-dalana dia tara vao tonga tany am-pianarana efa niandry ela teo aho vavady sekoly ihany efa mbola tsy mipotra ihany izy ankizy namany anankiray izay nilaza tamiko fa efa nisy fiaranakazo ny teo tonga tany an-trano anefa mbola tsy taty izy dia zao ary tsy fantatra mihitsy izay olona anakazy ry bary a very a akaiza marina ary le zaza ary izy zany fiaranakazy zany sarotra indray ty raha ty dia izinona nataoko sady izay indray zanak'ile olo tia nidera ka ona ry bary atolozanao mitanondrika fotsiny eo e efa tsy hitangizy zanako e inona ny ataonao ahitana ny asako ry anta ary tsy misy olon-dratsy tsy tratrako manome toky anao fa tsy maintsy hitany zanako ao ono a firy moa ny mpiasanao e 30 efa ela be daholo ve izy ireo no niasa teto aminao efa ela daholo aloha e ka zao ry anta amin'ireo mpiasanao ireo no hipetrahany aiahako voalohany amin'izao zavatra zao ka raha mpitoany a dia iroso amin'ny famotorana azy ireo ary ampaniraka polisy miafina anara-maso azy rehetra tohatra ny tsy mampindry zany ry bary tsy misy tandroko angeny ratsy ry anta ny teny ihany ny toeny ary tsy maintsy fotom-pitorana tsara koa izay ankizy namany nilaza fa mahita ny nandehanana satria ianao teo nilaza fa efa nisy naka izy sy ataonao ry bary ny angafiko anao fotsiny dia atovy izay ahitana ny zanako e toka fa ianao ato varimbarin'izany foana e efa ela ihany izay mipetrahantsika teto izay fa za ihany mitatatata miresaka aminao saingy tsy misy miditra amin'lohanao kory fa inona mahazo anao e mieritreritra ny fitiavantsika ry vola ndry hoe atraiza mifetra n'izao fiarahantsika izao hatramin'izao manko dia tsapako fa atao mifakaty tsy mifampataoko sika fa inona ny mahatonga anao hiteny izany e satria nahoana ry any tsy mpampafantarinao an'izany rainao izany entiko makany aminay koa ianao tsy dia tsy mety dia ahoana izany sika nefa mifankaty efa benina mitakary toka milaza fa tena titohanao zao daholo saingy rehefa mahita ny hafa izy dia ilzany soroka aminao fa efa nisy olana mifankaty tamiko izay ary tsy niafina tamin'ny dada ny fiarahanay ary izy mihitsy aza ny teny tamin'ny dada fa tsy maintsy alay mivady ony a lasa nefa izy rehefa nahitany tsaratsara kokoa niza toky nefa nomeko anao raha mbola toky ihany koa ny anarako fa tsy maintsy vadiko ianao misy zavatra karakarak' izay ihany efa tanteraka somatsara zay a dia orosondra rahantsika fa inona izany ry toky tsy azo lazaina anao zany ary tsy ho lazaka anao mihitsy fa inona izany e avila ho any zany aloha fa firy ny an-tamina reo vola za rery ka vavitokana mbola kely a matiny reniko dia izay sy dada sisa namakivaky ny fiainana izay indray rolany zanaka dadasinay saingy efa nisaraka izy mivady ay dia ay izany rahalanao izany zao miasan'ny mahajangana izy manary vola toa tsy ho tonga amin'izany tokantrano izany sika fa ahoana marina ianao ty tsy fantatra izay avoaka ny ampitsy hoe fikasana ny antsika fa nididy an'andriamanitra velao izany ho any e ary ndao amin'izay tsika andefa hariva ny andro ka piasany anto reo nefa to tsy nisy nahavita zany eloko zany mihitsy ry zareoko ny fitsongodia koa milaza fa tsy misy ahena mihitsy ny amin'izy ireo manao ny asany ara-dalàna avokoa izy rehetra nefa efa iray volana sy tapany zao ny fanaraha maso
izy moa zao mbola tsy vita fanotorana io Mansoa ianao Mansoa ianao dia mandraisa toerana Satra tapoko fantatrao moa fa commissaire ny tenako androany maraina vao nafantatra fa sakaizany madame hata fotsiny mifahalalako anao hatramin'izay fantatrao moa fa tsy hita izay nanjavonany zanaka madame anta eny commissaire fantatro tena fantatro tokoa ka ny momba izay indrindro zao no niantsoko anao eto zao eny tompoko sao mba mety fantatrao izay nankuzage io izy moa tompoko nahalalako an'izany raha fantatro hoe tsy efa mba nilazaiko ianareo hatriny ely izy moa no mahita sao mba fantatrao fa adininao no nilaza taminay tena hafahafa tiako amin'ity commissaire ty zany aza hitako ary ka efa fantana izany arono eny tompoko am'ireo mpiasan'ny madame ante reo izy moa no tena mpisanginy zazy iny tsy dia fantatro commissaire misy mpiasa anankiray nefa milaza fa ianao ono tena mpisanginy zazy iny dia anamboaranao sary foana hono izy zay ilay misangisangy aloha tsy dia marina ary tamin'ny fitsingerana ny daty naterana nomezako azy sary hosodoko ray izay sary izay sary anankiray izay satria fomba reny amin'ny vanandro tahaka andreny arono eny tompoko nihitanao ve ny sekoly ny anaran'io zazy io tsy dia tsy tompoko isy ange milaza fa nahitanao nandalo tany amin'ny sekoly fianarany zanaky madame anta tamin'io navery azy io e efa milaza aminao a commissaire fa tsy hitako zany ary ny hoe mandalo tany indray mpitondra taksinga mety tonga any amin'ny toerana rehetrarehetra taizavy ary ny toerana nalehanao tamin'io zoma io iza kosa moa commissaire dia antatadiavako an'izany tsony ary matetika mifamaly ve nareo sy madame anta eny commissaire inona no antony matetika no simba ny fiara kor miteny aminy amin'ny fahasimba ny fiara dia tezitrezy falazany fa hoe za mihitsy ny tsy manaja ny fitaovana dia mampiakapeo koa satria ngamoa tsy natao simba ny fiara dia zay no mampifamaliana matetika ary sao mba manana lolopo aminy ko sary ny tovolaka ny reny no manao ny ataony dia ny zanany no elana vonkona tsy misoko nytiana ambara commissaire mahazo mandeha aloha anao tsy maintsy ho hita ihany ny marina amin'ity raharaha ty na hoe lanao aingana eny commissaire velomina commissaire veloma ianao fa maninona ho aty dada ny tsy dehibe teny izany na ny sakafo aza toa tsy lany kory fa maninona ny dady misy zavatra mampiasa ny saiko ry vola fa inona indray izany ka inona moa fa tsy ny asa ratsy ny tsy mahatatody ihany e zaza fity taona no nalainy zalahy keliny ary tsy mbola hity le zaza hatramin'izao na hoe nakaiza na nankaiza fa zanak'izy izany ry dada zanaky le namako izay e efa tapitra ny fotopotorako avokoa ny mpiasany rehetra saingy to tsy nisy navitan'le heliko ny mpitsongodia koa dia manamafy fa tsy misy ahinany amin'izy rehetra fa mpanakarena be nga le olona ry dada zanaka mahantra moa ataon'ny oloninone mba fantatra moa ry vola vola be nge ny takalon'izay zazy zay rehefa reo mangalatra sy mamonolona ny jona dia miditra ny fangalaran-jaza indray raha ovena vaovao zany rehetra izany ry dada rehefa foana izao tontolo izao vao foana miaraka amin'ny ko ny asa ratsiny e ka raha ovena nefa vaovao izao tontolo izao tena vaky mihitsy ny lohako ry vola sady olona tena akaika mihitsy le olona verianako vao anyko ahy zao no nanao famitoran'le mpiasa ray izay ny dala indray tohatry ny avavo zany nefa rehefa dinihako dia no ny fanontaniako tsy dia mitombona loatra ny nahatonga azo taitaitra sy avava ny mpitsongodia milaza fa tsy misy ahina ny momba azy
dia vaky ny lohako mieritreritra hoe aizy dia zaza ary iza no nakazy. Iza koa ary zany mandondony zany. Aleo aloha ranga mailomailo ihany fa gadra nandosotra ny tiana. Izao e! Za ihany le tsaritoky ah. Ivenareo e! Tonga dia mandro soletsy fihinana koa ary tia mody mandondony tia. Ka hoana le ty? So mba misy polisy nanara-maso any laletsy aloha nakatia. Marina fa tiano raisi-potsiny eto nke. Raisi-potsiny miaraka amin'ity zavy ty ato. Tsy nisy an'izany le tsy. Efa tsy mipetraka aminay intsony zao ny polisy. Efa tsy misy mpitsonkodỳ intsony koa manaradia anay. Efa any amin'ireo olona mifanerasera madamy antandray zao ny angonany rehetra. So mba difevitra le tsy laha amin'izany aloha. Zany aloha ny resaka ianko fanaova madamy anta sy komisery. Dia ahoana? Inona ny paika? Ireo samy lalindalina kokoa amin'izay zany. Izay mihitsy. Ka zao andefasantsika taratasy izy aloha. Mino fa tsy maintsy dododony amin'ny le komisery indray sady ranga sakaizany ihany inge le tsy nohonandray tanàna andraray. Araka ny tegniko teo dia tsy maintsy asiony an komisera zany le taratasy alefatsika ary efa takina ny vola sy ny toerana naterany azy saingy tsy mbola misy nipotra any aloha tsika. Mena ny afatra fandrony amin'izay izy ary atao entitra amin'izay ny fandronana manaraka rehetrarehetra ary dia lazany izy fa matana zany ny raha vao mampandreny polisy sa ahoana ny hevitra lahy? Tena hevitra mety mihitsy hevitra elazay dia ono tena vola be mihitsy moa zany no angatahana aminy. Sy aza matahotra lahy fa tsy maintsy mizara vola mitovitsika. Bary soafatratrako teto ianao. Fa ino ty masebotra anao toy izao ry anta? Mipetraha mihitsy aloha ianao ka dia foneo tsara ny fonao aloha. Zay dia ahoana? Naray ty taratasy ty aho tingefa kio e. Aka ty hoe aty ampelantananay ny zanakao amin'izao fotoana izao ka vola 10 tapitrisa no takalony vao miverina aminao indray izy. Mazava ty ry anta ty mihitsy ny nandasako atra izay ka efa nomeny moa ny toerana anateran'le vola 10 tapitrisa ary eo amin'ny toerana nomeny io no isambora atsika azy sy andraisana ny zanakao ary aza mivaky loha amin'izany volo zany ianao fa fatin-gazety atao anaty sakosy. Zany tsy nipotra teny amin'le fotoana nomeny le jolahy. Fantany angamba fa efa misy polisy miaraka amin'ny anta. Mino fa tsy maintsy isy taratasy ho avy atoato. Tena fetsy be ry zalahy zany. Tsy maintsy tratra ny firenina ho elana ho aingany. Ary tena olona mahafantatra azy tsara mihitsy ny nahafanin'izao zavatra izao. Iza nefa vola 10 tapitrisa no angatahany. Tsy maintsy hitako izay nahavita an'izao. Andriamanitro, taratasy inona indray le ty e? Taratasy avy aiza ary izany? Andraso hoe ho any anta. Efa milaza aminao aho fa eto ampelantanako ny zanakao ary 10 tapitrisa ny takalony. Afatra farany tandremo mampandreny polisy. Raha mbola maninona? Tianao ho velona izy. Averiko indray fa tsy misomonga. Tsy maintsy tonga n'ity toerana meny ty aka. Tsy ampandream-bary tsony aho. Aleo ny vola angatahany tonga dia hoe mena dia vita fa tsy. Rehefa eto ampelantanako zanako vao miteny am-bary sy lalany any ranga lalany ny aina tsy fidim-bola tena aloha zay ka
mariny matiny zanako e very a inona tsony amiko pary a ina rianta mangina hoe maty zanako atao ahoana nefa e okizay fa ona ahoana zao zavatra zao e tsy mazava amiko mihitsy angely izy zao no isy ry pary a inona ny tanga mbola nandray any taratasy fanondrony a nandra raha mafy le taratasy tsy ampandremy polisy fa raha mbola mampandremony a dia maty ny zanako tapa-kevitra fa hitana ny afatra me netiko tany amin'ilay toerana volafolo tapitrisa dia nisy lehilahy misaritavy izay nijoro teo amin'ilay toerana nametrahako ny vola dia avy eo nitondrony ilay kiridrala kely izay dia hoy izy hoe jereo ao ny zanakao dia lasa kanjo faty ny zanako ny tao e okizay dia enaro siza no mandeha tamin'izany toerana izany zay izy toky tena diso anao rianta tokony laza tamiko ihany ianao tokony nampahafantarinao avy etrano io taratasy faharoa io zao a sady very ny vola ny zaza maty ka ono azy inona ho no nahafaty io zaza io e mihinana fanafody lany daty isan-karazana mihinana sa mifahanana tsy fantatro tsony rery bary a tena tsy vanina efa lasany ny vola dia mbola novononiko ny zaza iza loatra reny nahavaniny zao abibeny zao e mangina rianta okizay tsy maintsy hitatsika zay nanao zao mangina ianao bary misaotra fa hoana literidera ny vonoany lany zanak'olona to mifatiny sisany nateriny lateny amin'ilay toerana fa ahoana mariny dradraidray mitsy ela aloha raha zoky dia loy azy ny azoko ambara amin'ny lahy dia zao tsy fahananiko akory ny namono an'izy zazy iny fa ahoana indray fa ninana fanafody lany da atao ambadika atao izy dia zay nafaty azy aiza nefa izany fanafody zany en'olona tsara nisy entan'olona izay nangalariko ny ray andro dia tao anatin'io entan'io reo fanafody ireo fa tsy nariko le izy fa antehiriziko tao ihany omaly ariva alohan'ny hitondra an'le zaza alohan'le hitondra an'le zaza tany amin'le toerana zany vo nahita fa ay no an'le zaza lay fanafody mba nyvonjeko ny veloma ihany le zaza saingy tsy avotra tsony ainy e za koa moa variana nandamy manitetika tato any efitra ilany tato sady tsy hitako koa nge le sy olana am'izany e efa azontsika ireo ny vola inona ny raharaha ilany zay ainjano any any mala ely any le tsy anazany aza fa zao e aleo aloha ikarakaraka sakafo kely ho atsika sialahy efa misy sakafo ny karakaraiko ihany mantsy aho anganary lahy aloha ivoaka eo fa vo miditra eo ambaravarana ny lohany iny dia da tofoko amin'ity mahazo be ty tsy misasaka amin'ny lahy zany ahy ary reto vola be reto maty elahny io vo mihinana nyty kaly ty lahy dia tsokona zay lahy vo tena nakarena ry dera ely zay ny jalilona zay mialatsiny amin'ny lahy ro toka aleo amin'izay tena entiny ty sakafo ty inala fa kay ahoana ty mamely tampoka zalahy tena tsy vaniny lahy vitany zavatra ilako any lahy misaotra ny lahy nanampy ahy ireo mane mandrak'izay letsy tena tsy vany lahy ty tena sala ve letsy ny namono tena miala iny ty tsy aleo pitsika sady hitondra ny fananam-beva tsy maty dera dia ariry reto e
mahafinaritra ry toka fa tsy lafo be daholo ve ny zavatra to olona mihaja be daholo mantsy sa nitazako izany inandrarahiko n'izany zay io koa nge mba olona mihaja ino nosotrona za aloha tsy maintsy misotro labera kely zay ataonao tsy maninona andraso vitivity ary ireo dia mahazoto misotro ary ry vovomanahako toka fa maninona ho ahy ianao niova be niova be telo volana ianao zay tsy nitondra taxi tsony manjara mifanerasera amin'ireny olona mpanao amin'ny fera be reny tsy misaraka amin'ny portable dia ao anatin'io fiara maintimainty fitaratra be io foana tsy oroko anao ry vola fa manao ireny afera be reny indray zao no asako mampiasa vola afera oeka afera momba ninona sy aferana fiarako dia ary aza matahotra ianao fa zavatra amin'ny fahamarinana ange izany zanginy altony miasa azaiko ianao fa resaka 500 000 zany zao a tsisy dikany amiko fatateraka ihany angala e zavatra nylazainao hoe ataonao iny tateraka somatsara ary avy amin'izay noloranatorazo zafapianako zao e fa inona aloha le zavatra nataonao e raha mba fantatrao mory vola ny zavatra nataoko zao dia zao ihany angamby anao dia andositra nitavako zangy tsy ampafantariko anao zany sady tsy ho fantatro mihitsy tolazanao mitanondrika fotsiny ry toka avelo zany ho any mbolo fantatro zany zay fa ona onao ry vola tena vonana ny ambady amarina ve no te ianao natahorako amitakary toka miandro fanapahan-kevitra ao izahy efa azonao entina any amin'ny rainao amin'izay nge ahy zany ary za ve azonao entina any amin'ny reninao zany rehefa avy eo anao dia tonga dia entiko any fa manaraka sika tsy maintsy makany aminareo efa tia fantatra n'izany rainao zany keo manko dokotera moa le asany teo ie allo ka hoana le ty nanao ny le zavatra azo dola izy telo vo mividy fiara roa koa zao ary andraso ao ay andraso ary ay ho avy any andraso aloha fa tsy maintsy mahita fika ay tsy raha misika rnraha misy avy raha tsy maintsy vonjeko zao andao ary efa bolanao ahery zay nafatesanyzany nahavelony vola be mihitsy raha nisy kely nanjary narary mihitsy aza moa e mbola tao mpandrina hatramin'izao izy atokory Andriamanitra ny tena havanina nyreny ampibiana sy alatra kolaka reny tena tsy hovanina mihitsy mandrosoa hay bary mandroso za ihany manao na fahasalamanao zay ry anta efa tsy dia maninona efa mba metsaraka ay alamino ny saina ry anta ataovitraminy tsy misy reny fa mono ary anta fantatrao ve ny tompon'ity rojo kely ty eto ty hoe ndry fa taizany nahitanao an'ity tao ambanin'le fiara simby nolazaina hoe fakanao anjana koa rehefa avy mianatra marina very bary antoky eny aty mazava zany inona mazava rehefa nanontany andre mécanicien nanamboatra an'le fiara mantsy hoe inona no simba amin'ity fiara ity dia nilaza izy fa zavatra kely fotsiny ho izy no tsy nampandehana io ary fa nahanina nopotehina mihitsy angamby izy tyo izy fa aiza aloha toko zao e efa ndroako nahasosotra loatra ny zavatra nataon'izay ka dre fa naninona za ndray mba hiadaladalana itoriany fitiavanako zay mpiasa kely iny ataoko iny ndroako terifa na tsy ravina mihitsy mifetsiny tetika efa vahoamana daolo zany rehetra zany fa ahoana aloha e tsy azoko aloha tsara ary fa ho azavaiko aminao ny fisotro ny tantary fantatry toko fa ifiara io rehefa tanao anjanakao rehefa avy mianatra dia mipotehiny fantany ko mantsy fa tsy maintsy mandeha taxi ianao ary tsy maintsy ho taxi vo tonga any ampianaran-janakao ary izy no tonga aloha tany izy no naka ny zaza amin'ny tsekoly
dia azo zao ny vola be ary nanao izay fomba elana teto aminao izy odiny adaladala taminao ianao angamba nentiny ny atezerana ka averenandroka nanjavona izy ankehitriny izany hoe tamin'izy nanimban'ilay fiara zany no nalatsahan'ity rojo ity za indrindra tsy maintsy hitako izy na aiza toerana misy azy ampahafiriny jolay efa nenjeko nefiny e ndray rypary dia tsy misy tandroka marina ny ratsika nefa nge dia za sy izy mihitsy ny tany amin'ilay toerana nanaterana n'ilay volafolo tapitrisa tamin'io andro e ka mety tsy izy rery nge tsy maintsy nisy namana izy fa hitoko ny tena atodon'ny kotroka an'ireny tsy maintsy hitako iny araka ny filazan'ny zalazy aloha dia le komisera sa sakaizan'ny madama mihitsy zany mitady azany fantany fa zany nakakeriny zanaky madamy anta fa ahoana tsy maintsy fampitady amin'iny zany laritoky manina moa rangara avitaniny amin'iny sy mamondro any tsy maintsy mamonjy ary-pandizana miaraka izy roa reny androany io ma tsy mba felam-bolony reny andrasako eo velambelana eo reny avy eo dia ataoko ty fidavitra avy eo avy ato anaty fiara dia lasa mipitsika amin'izay avy eo ilahy koa no nimbatsimbana ny asambarako eto arabao anaka fa tsy maty foa manay otry misy ny tifitra ngia ho maly arive andriamanitra tsy ty ratsy anaka fa tena za mihitsy nikendren'ilay mpitifitra marina very dada fa inona ny anton'izany ry dada marina nge tsy mba maty ry voly rehefa ela ny ela abaribaro ny fotoana eny ihany ny ratsy atao saingy ny fisamborana azy zao no mahafotaka be fa izy le izy ry dada ka izy amoa fa tsy ilay mpiasan'le namako ihany ndray tena olona mifanerasera amin'ny isan'andro saingy ainy nandamina nitetika tsy maintsy tratrako anefa izy na hoedra na hoaingana ary lazaiko ianao ry vola fa raha tratrako io olona io dia hialatsy ny komisera efa be ny vitako zany very dada fa dada misy olona miaraka amiko izay any ary efa mikasa hakavady amin'itsy izy zao aive mba iza ono izy zany any izy ry dada raha mpitsarivo ony izy no aty amin'ny dada izy koa nge efa tia hitany dada mihitsy e fa inona ono no asan'izy zany ry vola zay tena asany aloha tsy fantatro e fa izy dia mahanam-bola nitondra taxi mantsy ny nataony taloha e sady mpanao hosodoko koa izy andriamanitro sanatry vety ary iza no anarany vola tokony fiantso azy mazava ary efa ela ve nareo niaraka ie efa ela ry dada ka efa nilazainao taminy ve fa komisera mbola tsy fantany aloha hatramin'izao tamin'izay vao niaraka ny nanontany any asan'ny dada izy dia modina ataoko hoe dokotera tsara zany i dada moa ilay nanafatra iny hoe aza mitenitenina amin'iza hoe komisera na asan'ny dada raha tsy fentifan'ny fitiavanao anaka ny antefa tamin'ny jola rain-dany miaratsiny aminao anefa ry vola fa tsy maintsy isambotra azy ahoanareo ianao raha fantatrao ny mariny hoy teo rahampitsoriva fa iny ny tia malasa finany any dada e mieritreritra zany ho vonantolahako zany aho ahy ho hitany dada eo izy rahampitso e fa zao aza mbola ampahafantarina azy mihitsy hoe komisera dia mbola andainga amin'ny foana ve zary dada io no lainga farany ataonao aminy rehefa tonga ty izy dia za mihitsy no ilaza aminy fa komisera eny ary aza miala ato an-trano zany dada rahampitso aleo aloha fahanana tsara miboleta hoenjy
aiza namantsy ny fisamborana ninona dia fa nama mitolo-batana ihany azy izy tsy hipotra mihitsy aho aloha fa ifenako atsy an'hevitra atsy avelako soriana tsara izay vao mipotra ela mitoratorany alaka na vomasonambatra ary fifanfinjavatra ary ve izao sa ahoana fomba ahoana no nifankahitany vola sy toky tsy raharahako zany rehefa tratrako toky dia izay ny zava-dehibe anahoana reo ianta raha mahare zao ohatrany tsy mandriko zany anaovana mariazintsika izany ry toky a za kosa aloha tsy manaiky raha tsy atao manetriketrika be mihitsy zany very vola to azoko sara tsaina sahady zany hoe za misarom-boaly fotsy lava be arahanakisy kely maromaro hidata amin'izay tsikitsiky sambatra ery mijery anjana amin'ny vary ho tanteraka anie zany ry toky tanteraka izany raha tsy misy ny sampony fa sampony inona koa tsy misy sampony zany ry toky a raha tsy hoe nga hoe enao indray namitaka ataoka ahoanitsomo zany no hitaka anao hoe tiako anao saingy tsy fantatra ihany zay avoaka ny apitso fikasana ny antsika fa nytitin'Andriamanitra fa ny ao ary vola ny fanodriko sy ny fikasako dia hoe raha vita ny mariazintsika dia any amboron-dranomasina sika no mipetraka ai fa maninona raha ety ihany tsika ka efa leony eto ary vola mba terim-boafinenana kely a sa ahoana eny inona moa maharatsy an'izany fa io tsika no mivily ry toky a eo aloha kely eo ny tranonay ary aiza foana ary zareo efa mivito sasana zao ineny misy fiara tena ireto tokoa aleo amin'izay miomana nda ry toky a mandrosoa e eny ary dada aiza ianao fa tonga nyvahintsika e ho avy ahy mipetrapetra ry toky a zaho ny atao aminay aza mihetsika lary toky basy tsara fahany ty atanako ty a fa commissaire fa ahoana nahoana ianao nametaka ary vola fa nametaka anao ahoana e tsy misy hotrazanao zany eto rangaty a vola milaza milary toko hoe mijanona alatsiny afa voateritifitra mpifiry ny dady toky maty be tena tsy mitebontsona ny fony maty nofinoho ny dady amin'ny malalako lozina retery lanitro tsy vany ianao dada zarery sisy ty mamisa fizy ty tantara matsiraviny ty zavatra tsy mampino ay ve ka tokony nakakeriny le zanaky ny sakaizany dady tena naharoditra ny dada mihitsy aloha le hoe ny zaza ny vonoany ny volafolo tapitrisa lasany hitoko tsy nalala hoe raika ange ny commissaire nanenjika azy hidata tsy nalala hoe fofombatinjanana ane ty jola enjehany nofinofy avokoa le fanindrena teny ambony fiara nofinandalo avokoa rendrehetra reny maty toky hidata sy le anta sakaizany indray no mivady za kosa dia zao misaona mangina tsy te hity tsony a aleko angamba manao masera na zany aza nefa dia hitianao mangina ihany ary toky a isoananao mandrakizay foko Tantarakomala namandro telo tantara indray miseho nosoratan'i Christophe Rabearmanana
mombelony tiana rakotondrazafy Asiniony Christophe Zoma Mirina ary Solofo José. Mandrindrana teknika Mamy Arvony. Tantara Komada.